Betsaka tatoato no nanontany anao hoe ity orinasa ity ve azo antoka? Ity site web ty ve tsy arnaka? Ity programme ity ve tena azahoana visa mifindra monina mankaty États-Unis? De anisan'ny fanontaniana tena miverimberina matetika le hoe nareo ve mikarakara dossier hifindrana monina aty États-Unis? De zay no hovaliako androany. Fa mialohan'ny hamaliko anazy aloha zany de misy zavatra tiako tsindriana ho an'ny mpanaraka ny pejy. Ho antsika rehetra izay manana olana visa zany ohatrany hoe tsy nahazo visa na hoe nisy fahasarotana ny dinidinika ny visa atao amin'ny ambasady de ho antsika rehetra manana an'ireny olana ireny dia tsy afaka manampy satria lasa mivadika conseil légal zany le izy. Anisan'ny lalàna fehezin'ny fifindra-monina sy ny fivondronam-ben'ny avocat aty États-Unis zany satria ny tena mbola tsy avocat no mbola tsy certifié amin'iny lafiny anankiray iny. Noho izany zany isika rehetrarehetra izay manana olana visa na hoe misy fahasarotana ny nanaovana dinidinika visa atao amin'ny ambasady tao de mila manantona avocat zany certifié am'resaka fifindra-monina aty États-Unis. De zay. De ny zavatra rehetra tantaraiko sy hazavazavaiko eto aloha de tiako ampatsiahivina antsika koa fa tamin'ny alalan'ny zavatra nianarana, zavatra nianarana tany an-dakilasy zavatra niainana traikefa arak'asa sy information zany omen'ireo avocat misehatra eo amin'ny fifindra-monina aty États-Unis de zay no izarako azy eto. De androany hanoro antsika fikafika kely hoe ahoana no ahafantarana hoe arnaka na tsy arnaka ny programme anankiray ny société anankiray na hoe site web anankiray zany satria io fikafika io de ampiasain'ny fanjakana koa ary indraindray ampiasain'ireo olona rehetrarehetra izay mitady olona hiasa zany ivelan'ny États-Unis satria mety tsy mahita an'le profil tediavina zareo aty États-Unis aty. Voalohany raha misy orinasa organisation na olona miteny anao hoe afaka garantisevanay ny visa-nao mifindra monina aty États-Unis de efa mila mieritreritra kely momba an'izay zavatra izay. Rehefa mampiasa an'lay voambolana hoe garantie raha izy de efa mety ho fausse zany na mety ho arnaka satria ny olona rehetra mikarakara visa mifindra monina aty États-Unis na ny orinasa na ny mpampiasa na entité na organisation de mahafantatra tsara fa ny fanjakana ihany no tompo-kevitra farany tompona andraikitra farany manapa-kevitra hoe omena an'le olona ilay visa fifindra-monina ve sa tsy. Any amin'ny firenena rehetrarehetra moa zany de izay foana fa misy firenena sasany firenena mahantra feno kolikoly sy ohatran'izay de misy organisation zany manindry bokotra na manome vola ny fanjakana hoe mba omeo visa sy ohatran'izany ity reto olonanay reto. De tsisy an'izay aty États-Unis aty fa ny fanjakana de manapa-kevitra amin'ny alalan'ny hoe afaka misitraka an'le visa ve le olona, mahafeno fepetra ve le olona. Faharoa resaka dingana arahana rehefa mandeha aty États-Unis mikarakara visa fifindra-monina. Tokony manana an-tsoratra zany ny dingana rehetrarehetra andehanana azahoana hisitrahana an'le visa mankaty États-Unis ny entité organisation mikarakara an'le visa hifindra-monina aty États-Unis.
Rehefa tsisy an'zay de mila anontaniana tsara le izy anontaniana tsara zareo hoe inona avy le dingana, de rehefa azonao iny dingana iny de mandeha any amin'ny tranonkalan'ny fanjakana amerikanina ianao de ampitovianao le izy hoe tena mitombina ve sa tsy mitombina. Fahatelo mbola mifandraika am'le dingana ndraisahako tao amin'ny faharoa teo ihany efa voasoratra amin'ny atsipiriany ao amin'ny tranonkalan'ny fanjakana ao ny dingana arahana rehetrarehetra. De miaraka am'zay isaky ny miova na misondrotra amin'ny dingana manaraka de zay vao mandoha vola, zay vao angatahan'ny fanjakana ny vola hoe ity f'ity mila aloha na hoe ito f'ito mila aloha. De raha misy zany orinasa miteny anao hoe ameo anay ny vola ohatrohatran'izao aloha avy daholo reto rehetrarehetra fa ho garantisevanay ny visahanao hatramin'ny farany de mila dinihana tsara aloha zay, tsy voatery hoe arnaka na hoe mety na tsia fa ny fomba ahafahana andinihana an'zay de raha ohatra ry zareo ka mangataka ny andoavanao an'ny vola rehetrarehetra de mila tokony manana taratasy ry zareo an-tsoratra manazavazava en détail amin'ny atsipiriany ny vola aloha zany satria raha ny tokony ho izy de ny vola alohanao de tokony hoe ny fia alohan'ny amin'ny fanjakana de ny sarany na ny karaman'le avocat an'le organisation manao ny file-in n'iny taratasinao iny sy le tombony kely alain'zareo zany. De io tombony io tsy tokony mihoapapana be satria misy lalàna mifehy an'zay koa zany. De ny fomba hijerevana an'le izy de hoe ilay vola takian'zareo ve tena mihoapapana be na hoe kely loatra na hoe kely nohon'le totalin'ny alain'ny fanjakana sy alain'ny avocat zany. Raha ohatra ka zay no mitranga de efa tena arnaka izy. Raha ohatra koa mihoapapana be le izy de tena miala tsiny fa mety manararaotra izay orinasa izay. De farany misy fombafombana orinasa tsy avy any Madagasikara ihany fa avy amin'ny firenena maro vao Afrika ao sy any Azia any hoe izay tena mety hanimba ny dossier anao raha resaka fifindramonina aty États-Unis ary mety manome hevitra anao koa hoe mety sao de arnaka ary reny orinasa ireny. Misy an'ity fombafomban'ny orinasa sasany ty any Madagasikara, misy orinasa manao an'zany mihitsiny am'resaka fikarakarana dossier ohatra ny hoe asainy manao taratasy osika ianao na ohatran'zany. De reny zavatra ireny tena manimba ny dossier reny satria ny officer rehetrarehetra mikarakara dossier am'resaka fifindramonina aty États-Unis de efa voahofana hijery an'zay mihitsy, tsy haintsika moa zany hoe ahoana ny fomba hijerevan'zareo an'zay fa efa voahofana ry zareo ka matetiky reny dossier reny de tratra foana. De mila ialana lavitra zany zay. De ahoana ny fomba ahafantarana hoe mety manao an'zay le olona? Mety teneniny ianao hoe karakaraina aingana ny dossier anao fa mila an'zao raha ohatra ka tsy misy an'ty de manana fomba zay ahafahana azonao an'io. Nefa lay dossier takian'io tena dossier critical be hozy izy ny amerikanina zay am'le dossier anao. De zay zany mila jerena tsara. De amaranako azy sy amtinako azy mba ahafahantsika tsy ho lanilany vola sy fotoana de ny visa rehetrarehetra na fifindramonina io na visa programa mianatra n'inona de voarakitra ao amin'ny tranonkalan'ny fanjakana amerikanina daholo. Iny zany no afaka ataontsika référence hanamarinana hoe mitombina marina sa arnaka na tsia ny zavatra amen'ny olona antsika. Zany hoe raha misy orinasa, raha misy olona miteny anao hoe afaka migaranty ny visanao makaty États-Unis izy de alay voany ny hoe
inona ny kategorian'le visa, inona avy ny dingana arahana, ohatrin'ny ahoana avy sy ohatrinona ny fialoha any amin'ny fanjakana sy ny sisa de makao amin'ny tranonkalan'ny fanjakana amerikanina ianao de hamarinina ao zay rehetrarehetra zay. De zay ny androany fa de amin'ny manaraka indray ary. Maso to.